Ya, masina ianao ny gropy Ba Madagasikara. Ankinitsika amin'Andriamanitra tanteraka ny fandaharantsika androany satria tsy afenona fa saripady ny resaka olazaiko androany ary raha tsy mitandrina dia mety hanimba zavatra na mety hanapotika mihitsy ara ka mila fitandremana na miteny sy ny laha-pitenenana amin'ny zavatra ho teneniko androany. Mila fahafantarana ihany koa nefa na izany na tsy izany ara ny zava-misy miafina amin'ny zavatra mitranga amin'ny firenena. Tsy maintsy ny zava-misy ary ny efa nisy no zavatra tsy maintsy angatsika satria ao anatin'ny fotoana tena hoe sarotra isika zao amin'ny raharaham-pirenena. Efa tena manahirana sy andao nga atao hoe mahatezitra raha teo aloha teo manko de hoe mampalahelo. Fa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia efa tonga amin'le stadiny fahatezerana ny malagasy tsirairay aby. Alohan'izay aloha dia arahaba mipoatratrika ho antsika mianakavy ary misaotra anareo foana aho manjohy ity fandaharana ity satria raha tsy misy anareo tsy misy ity fandaharana ity ary mahatsiaro tretrika aho. Tena tsy afeniko mahatsiaro tretrika ary enimbonahitra ilay Andriamanitra tompontsika mianakavy satria ny zanak'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra ihany no mahatsiaro mandray adidy amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny tiako lazaina amin'izany dia misaotra eram-po, eran-tsaina an'ireto malagasy akama nandray anjara mavitrika tamin'ny fanampiana ny fianakaviana ty Arabo Reno. Tsy afenona tompoko fa mafy ny mahazo an'iny ray aman-dreny iny ary tsy izy irery nefany miezaka hatrany ny akama manampy ny azo ampiana. Eny fa na de tsy mendrika an'izany ara dia manao ireo akama ireo. Ny fomba fanao manko dia tonga dia alefa any amin'ny fianakaviana misy ny olana ny fanampiana rehetra. Misaotra tompoko, tena enimbonahitra, eram-po, eran-tsaina Andriamanitra tompontsika. Amin'ny alalan'izay le fanampiana ny oro sy ny malahelo zay ny fototry ny ady hevitritsika. Matsapa aho, zaho Fleury Rakotomalala fa ao anatin'ny alahelo mahatsiaro tena mety ho irery
voadona ao am-po. Ny ray aman-dreny Odon Razanak'olona, Monseigneur zany, archevêque an'Antananarivo. Ka izay indrindra no nanaovako ity fandaharana androany ity, fandaharana spesial momba ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Ny andraikitra ny église. Quand on dit église, dia on parle de l'église catholique. Raha miteny hoe fiangonana dia on parle du temple protestant. Ny amin'ny église zany dia église ny filaza azy raha miteny tsotsotra ohatran'io. On va pas faire l'anamnèse de la situation actuelle, encore moins l'anamnèse du cas de Monseigneur, Son Excellence Monseigneur Odon Razanak'olona. Et on ne fera pas non plus une tautologie du passé, du présent et du futur. Je viendrai avec des ouvrages écrits et cités par des personnalités reconnues quant à leur capacité, quant à leurs compétences, et quant aussi à leur présence sur le plan national, social, économique et politique. J'ai dû me référer aux ouvrages, à l'écrit, à l'essai de Madame Ketakhandrin Arafitson, sous la référence qui a été parue dans l'Afrique contemporaine en 2014, numéro 251, page 69-92. Bien entendu, il n'est ni utile de s'aventurer à exprimer ses sentiments dans le cas d'espèce, ni exprimer tout simplement des palabres sans preuve dans une situation ô combien délicate pour la personnalité sujet du débat aujourd'hui. Tsy maintsy mametraka tsara tsika ny zavatra tsy maintsy apetraka amin'ny toerana tokony izy azy, satria rariny loatra raha misandotra ny fo ny malagasy amin'izao fotoana izao, rariny loatra raha tezitra ny malagasy amin'izao fotoana izao. Dépassé ho a le phasen'le hoe malahelo, ary rehefa izay le hoe mampalahelo na malahelo zay no dépassé, dia manangasanga ny révolution, manangasanga ny révolte, indrindrindrindra fa le zavatra ataon'le fitondrana dia tsy manan-katao afa-tsy ny mandrangitra ireto vahoaka efa tezitra, nandao ny filasian'ny alahelo fa tafiditra tsy rariny amin'ny tsy nampozina ao anatin'ny fatezerana tanteraka.
Andefa hira iray tsika alohan'ny anomanako an'izany fandaharana zany satria ny lohatenin'ny tantasika antsika de hoe inona no andrasantsika tsy ahafahantsika oui merci beaucoup son éminence amin'ny fiteny miala tsiny fa tsy excellence merci beaucoup misaotra betaka zay ny mahafinaritra amintsika eto vao tsy ianao tsy tapitsohatra amin'ny fahaizana fa misy foana tsy ampy aminao son éminence monseigneur amin'ny fiteny ialako tsiny tompoko fa zany tsy katolika fa protestant fa nefa na izany na zany tsy midika zany fa marina ny teneniko diso tanteraka ny teneniko son éminence amin'ny fiteny tompoko misaotra betaka anao andriamatoa Jean izy zany Jean Christophe tsy arendrika androaty merci beaucoup andefa hira ray ny lohatenitsika de hoe inona no andrasantsika amin'ny zao zavatra mitrango zao qu'attendons-nous amin'ny de nilazaiko tsara mihitsy soit aujourd'hui ou jamais tiako tenenin'io zany de hoe am'izao fotoana zao na tsy izy tsony andefa hira ray anisan'ny hira katolika tiako izy ty ka ifampizarako aminareo daholo Mi sono già
Ya, mananatra ity hira ity izay ataon'ny vetsikira hoe tsy miahiahy. Tsy mifanena fotsiny par pur et simple hasard ny zavadrehetra. Fa nolazaiko ny ino de izy teo ny programantsika androany mety hanahirana ny resaka zavatra fa ia soa ihany ianao fa miteny hoe amin'ny manaraka monsieur Anissé ezahantsika no hanaovana an'izay zavatra zay arakaraka ny urgence sy ny zavatra mety ketrehantsika. Ary tsy mifanenena na hoe misy zavatra mitranga par hasard na hoe par coïncidence fotsiny amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ity resaka hoe tsy amin'ny ahiahy, io manko le natsointsika tany amin'ny voalohany indrindra hoe saudélogie, saudé de natsoiko mihitsy le izy saudélogie. Zany hoe ny malagasy zany raha tena atao ny fandiniana sy ny fijerenany malagasy de maro amin'ny même ny penseur, ny faiseur d'opinion malagasy dia saudélogue avokoa ny ankamaroany. Andraso soratako saudé manahirana ny sasany mijery azy. Atao amin'ny YouTube izy no soratako saudélogue. Mitambatra izy zany satria tsy mety raha vao tsy saudélogue. Io saudé io de laza manao foana hoe saudé zao, saudé zao, saudé zao. Na hoe tandremo saudé, tandremo saudé, izay le dikan'le saudé zay manko fampitandremana. Zany hoe miandrandra foana le côté ratsy, hanika voatelona ao anatin'le saudé ny zavatra mahafinaritra na mety tsara am'le tanjona. Somary anxieux foana zay zany ny malagasy, somary inquiet zay foana ny malagasy. Ary io zavatra io no antsoin'ny psychologue matetika hoe asécurose. C'est une forme d'anxiété, d'inquiétude, dont le seul bénéfice est social. Parce que l'ensemble d'un peuple qui doit réagir avec ferveur
avec véhémence devant une situation d'injustice, devant une situation d'abus flagrant. Le saudéologie, la sadéologie, dia mipetraka ary mibahan-toerana manimba tanteraka le toe-tsaina malagasy. Zay no nahatonga nahalasa saina ary navita nanoratra. Nanao ese kely tsotsotra kely teo tamin'ny Somahal. Rehefa tena mahita sy mijery an'ireo tantely voinant rehetra, zay hitako nandalo. Petraka foana le Saodia. Hany ka lasa mandeha any amin'ny plutôt amina resaka masturbation maladroitement intellectuelle. On n'ose pas aller en profondeur des sujets. Ka nahatsiarovako an'ireny olomanga fahiny reny rehefa miteny. Ry Razakabona, ry Gioli Razanamásy, ry Monja John. Maromaro izy. Ery Zo Razafy Maleo. Misy forme ary misy fomba fahaizana fa tsy tongatonga foana ny ahafahana miteny zavatra anankiray ka tsy mampigadra, nefa azon'ny olona ny zavatra tianao tenenina. Tahaka ny ataony dia izy ty ancien ministre antsika, le maty vao haingana fa adinoko ny anarany ialako tsiny tompoko. Maro loatra ny ato anatin'ny lohako manko. Tamin'ny andro elaela ry Germain Rakotonira inona ny anaran'izy iny? MFM. Tsy maninona koa azo lazaina ngia manandafy Rakotonirina. Pasteur Richard Andriamanjato. Mbola velona ry José André Nilsson. Ny professeur Ranjeva. Mbola misy eo. Fa zao ato am'le Saodia na ireto saodiologue dia ny si jamais. Io manko ny dikan'io amin'ny teny frantsay. Si jamais ça capote, j'irai en tôle. Sinon en prison, je risquerai la prison. Zany hoe tsisy mihitsy zany na ireto intellectuel. Za tsy miteny hoe tsy ho sahy Andriamatoa José André Nilsson, na tsy ho sahy Andriamatoa ny professeur Ranjeva, na tsy ho sahy ry Lucille Rabearmanana, na tsy ho sahy ry Ugara Johnson, hiteny sy handahatra amin'ny zavatra tokony ho tenenina, amin'ny zavatra mitranga amin'ny firenena, sans état d'âme amin'izao fotoan'izao. Tsy miteny an'izany a, fa fotoana zao inona qu'attendons-nous de plus? C'est aujourd'hui ou jamais. Qu'attendez-vous de plus pour vous exprimer? C'est aujourd'hui que vous devez parler, sinon jamais. Zay le tiana tenenina ao anatin'ilay hoe qu'attendons-nous de plus? Tous les ingrédients, tous les critères sont satisfaits. La pauvreté,
l'insécurité sanitaire, l'insécurité, tout simplement. Bref, l'insécurité multiple, n'importe sécurité tsoun. Satria soit alain'ny mpangaro poste direct, soit alain'ny fiakarany vidin'entana direct. Ny insécurité sociale, ny insécurité nipetrahanao ao an-tranonao. Voavidy io tranonao, verina ianao ny hariva, vaky, lasa hatramin'ny vilany, nandrahoinao entana, nandrahoinao sakafo. Ary io tsy mifidy tsony ny mahantra, na ny manana, ny dévalisé ny tranony. Samy rapa daholo. Rehefa varim-barina ianao, ny paosinao na vaky ny mpangaro paosy, na vaky ny tsy fahaizan'ny fanjakana ny mitatana ny raharaha sosialy sy ekonomika ao amin'ny firenena. Ny zanakao tsy fantatrao tsony. 14 taona, 15 taona tonga ao an-trano, mitondra vola be. Tsy mametra-panontaniana tsony ianao hoe taiza tondry birizity, taiza tsony ry fanja, taiza tony ry malala, taiza tony ry Richard. Lehilahy io teneniko 14 taona, 15 taona. Satria ny lehilahy koa amin'izao fotoana izao dia efa misy lehilahy mpanambola. Ty lehilahy moins de 18 ans ary mandoha vola be. Ahoana ny tiana fa la vidy an'ireny blouson presque efa 3 millions reny. Ary isaky ny tonga la avy miantsena dia mandeha taxi. Ahoana ny tiana nazahoany lahany io tomobile io nefa la mbola tsy ampy taona. Ny sécurité efa anatin'ny tokantrano tanteraka. Fa ahoana ny tia la mbola tsy miasa foana nefa 12 taona. Toa lasa mifoka molitra sisa nataony lahy. Ny promettre Andry Rajoelina fa hamoron'asa amin'Arivony, aman'hetsiny. Oui, merci Nord-Ouest. Un leader, il doit chercher le bien-être de son environnement, de son entourage, des gens qui vivent avec lui, autour de lui. Sinon ianao tsy leader mihitsy ao anatin'izany fa mientanentana, mizesizesta fotsiny sy miparadirady za professeur zao, za diplômé an'izao. Non! Tsy maintsy mametraka ianao signature amin'ny manodidina anao vahoaka fa tsy voatery hoe kajikajy politika daholo. Zay manko le problème. Tsy tambry zalahy raha vao tsisy promotion politika ho an'ny zalahy. Manahirana io a. Tsy tany ao izy raha tsy misy promotion politika ho an'ny zalahy. Io mihitsy ny mahatonga an'le délire général. Jereko io manko nanalyseko io a. Les psychologues, ils ont dépisté plusieurs types de délire. Il y en a au moins 25 types de délire. Mais ce qui se passe à Madagascar actuellement, c'est anakrouyan. Délire de grandeur. J'ai tout un comme de délire ambitieux. Délire de grandeur assez ambitieux déjà. Pour ta télé, on sasany ohatra dia efa manomana ekipana faiky izy dia manoratra hoe mahay be ianao a. Ah, tena mazava be zany fanazavanao zany a. Manao culte de personnalité bancale fotsiny eo. Ary zay mihitsy ny mahatonga an'le grand tsy miditra ao anatin'le lalao satria lalao an'olona délirique, si l'on peut dire. Moforonoko vao teo zany. Oui. Ny délire de grandeur na ambition dia mitondra any amin'ny mégalomanie. Ninona ouvrage psychologique tadiavinao na psychopathologique dia rehefa miditra zay hoe délire de grandeur na ambitieux zay
dia mitondra any amin'ny mégalomanie ny dikan'izay. On n'a que des mégalomanes pour intervenir sur un sujet au lieu d'être impartial, donner des avis techniques et qui tiennent la route. On se plaît à ramasser des fakes. Ah, tena mazava be zany teninao zany, tena mahay loha ianao hoe. Nefa le olona rehefa jerenao eo zany, avec une analyse psychométrique qui tend dans les 3 points importants sont essentiels pour pouvoir analyser. Il y a le test standard aloha déjà apetraka ao le izy dia valinao dia mivoaka hoe mégalomane ty bande ty. L'aspect intellectuel, l'aspect cognitif an'le olona zay fotsiny dia efa tsy tafavoaka. Pire, rehefa miteny teo hoe on va pas faire l'anamnèse, mais c'est toujours utile rehefa manao zavatra anao ka minare zavatra anao ka mitantara zavatra anao, vous devez être précis dans ce que vous faites. Et je me suis dit, normal la be ny lehibe, les grands comme professeur Randjev, les grands comme zany tsy discuteny zany, ça ne souffre d'aucune discussion. Il est grand, on ne peut rien dire. Les grands comme José André Nelson, il est grand, on peut rien dire. Classé X ren, les Lucille Rabermanen, elle est aussi grande que les autres. Fa maninona manginona angedrao satria misy vendrambendrana miditra ao anatin'le sehatra ary manimba zavatra tena manimba. Miresaka zavatra ray ianao epoka ray mitsapikina amin'ny epoka ray mandeha amin'ny epoka anankiray, inona zany ao ary tsy anankiray mampalahelo ny fanjakana zany dia tokony hanome subvention ary hanome fanampiana mihitsy an'ireny station télévision reny satria ny antony dia zao, voatery mandray an'ity nofa rehetra ity ireny télévisionna ireny faute de finance. Ary reny olona le charlatan na aventurier reny dia mahazo vola amin'ny vendrana. Fomba hoana ny mety azahoany vola, ça ne me regarde pas, même si je sais. Zany anisan'ny mahatonga ny grand, mahatonga ny enjana misalasala vao tonga amin'ireny zavatra ireny ary tafiditra ao anatin'le jeu an'le délire de grandeur akory zareo satria samy tsy manaiky gisitra ary samy tsy manaiky resy. Izany no mahatonga ny fitondram-panjakana malagasy nandritra ny 20 taona maninitra zay, hormis ery Rajaonarimampianina, ny vendrana no mitondra. Satria ny vendrana ny malala sy manipuler an'le par le biais de leur délire ambitieux. Manipuler an'le malagasy amin'le saode. Zany hoe manam-pahaizana variana tao amin'ny saodelôzia. Ny aventurier tonga dia mihazakazaka amin'ny sahilôzia. Sary zalahy, ary izy tsy manana état d'âme, tsy manana éthique izy, dika zany tsy manana paramètre izy, arahana étape par étape, fa ny azy tonga dia misaoty ary ambony be ary, pré-baka ny diplômako na seconda, président ny république ny ano tanjony. Firifiry amin'ny malagasy, niveau BPC na seconde no manoratra ery amin'ny fanazavana ara télévision-nareo hoe mpamakafaka politique. Demanitra ianao.
fa aizintsika ty e. Ary ho aizintsika ty e. Ny fahitan'ny, je suppose et j'admets, fa maromaro ny malagasy manam-pahaizana. Quand je dis manam-pahaizana, mihoatra amin'ny deuxième année, avy teny amin'ny université, na teny amin'ny institut ohatran'izany, dia mahita an'ireny le dondrom-belona ireny le malagasy lotika tanteraka amin'ny politika. D'autant plus tonga indray le dondrona avy eo dia vitantsika io e. I Andry Rajoelina izay, inona ny vita eo? Kapokatsika io e. Inona ny kapokatsika eo? Ny fananany rahalahy no mitombo, hitanao mitombo de manière exponentielle. Mila fantarina ihany manko hoe maninona le malagasy no tsy mandeha, maninona le malagasy no tsy mandroso. De le malagasy nomena antsiny hoe vahoaka matory, vahoaka tsy anino tsy anino, ahoana kosa izy ny androso. Nefa isaky ny mandeha de vao vitaka izy. Ny zavatra hitany de mandalo le kadiaka be, izy kotra amin'ny orana. Mbola le pneu an'le kadiaka indray no mandeha anazy ao am-piandrasana bus. Ahoana le malagasy no andeha samy mipetraka ao amin'ny résidence angeda-be ao ihany rahalahy, samy mandony hofa-trano, samy manana ny tranony. I Andry Rajoelina manana problème amin'ny olona mamono azy. De ny résidence rehetra eo Ambato-be, io ngeda-be io, no amin'ny 20:00 tsy maintsy midi ary amin'ny 9 maraina vao misokatra. Azonao eritreretina ve zany? Na ny liberté an'le olona ary voasakana. Oui, 20h à 6h, midi mivavady. Tsy misy mahazo mivoaka ary tsy misy mahazo miditra. 20h à 6h, vous vous rendez compte? Même votre propre liberté ary menimena ireo vahiny mipetraka ao amin'io résidence d'Ambato-be io. On n'est pas là pour honorer les sacrifices de Andry Rajoelina. Voilà pourquoi les étrangers, ils détestent Andry Rajoelina. Parce que cette liberté-là est vraiment chère pour tous. Pour tous ces gens-là. Ils ont milité pour ça. De leur pays de provenance. Ils viennent pas à Madagascar pour subir l'ingratitude et la dictature de Andry Rajoelina. Test nul. Parlez-en un peu, M. Fleury. On sait que vous êtes écouté et entendu par Andry Rajoelina. Et non, mahita problème amin'ny vahoakanao noho ny tsy fahaizanao mitondra firenena. Et qu'est-ce qui se passe? Liberté ny olona rehetra ao anatin'le lotissement, ao anatin'le résidence privée, no fatoranao. C'est une incompétence flagrante. C'est un abus flagrant. Qu'attendons-nous de plus? Aujourd'hui ou jamais? Tena marina zay. Na isika malagasy tsy midika koa zany. Fa hoe olona tsy mahay mitarika no hitanareo isan'andro. Olona mety anahirana na mijery ny tavany ary no tonga eo amin'ny fitondrana. Tsy hany le problema tompoko. Tsy hany. Mianara ohatran'ny nataon'ny Église catholique. Rehefa tsy mety dia tsy mety ary tsisy ady-hevitra zany. Lasa saina manko za. Tamin'ny andron'ny Ngara-Valomana no tena nisy mihitsy hoe atsika io e. Aza de alao atao anatin'ny fiangonana ihany ny hijerena ny zavatra tsy mety ataony. Nefa le ray atsy efa manararaotra be. Taiza nisy an'izany tamin'ny tantaran'ny malagasy. Hividy avion de ao anatin'ny mandahy anankiray indroa misolo. Ny vidiny amin'io tsy mba hoe $5 millions.
déjà fanamina vingtaine de millions de dollars. Tsisy procédure, tsisy ninona na famarotana, na ny fividianana. Tsy fantatra hoe firy millions de dollars niodina tao ary nakaiza. Ny zavatra hita fotsiny rehefa niongana ny Ravalomanana dia lasa nitsoaka ministra Ady, ministry ny finance nividy an'izany avion zany. Oui, marina fa manana carrière tsara izy any États-Unis, mais ce n'était pas clair. Non. Atsika io e, protestanta mitovy atsika io e, protestant mitovy atsika io. Fa aza de mananina loatra monsieur Fleury. Convoqué mihitsy zany ianao antsonon'ny filoham-piangonana ianao zany amin'io. Anao miara-tsiny aho a. Tsy afaky ny iray tsikombakomba amy tsy mety a. Fa sambory aho raha samborinareo. Non, le izy anie tsy ho tonga any amin'ny fisamborana fa roviana indray tsika no tafaverina amin'ny fitondrana. Raha ny atsika no pitehantsika ohatran'io, manan'olona ny FJKM ao. De lasa saina mijery an'le situation am'zao fotoan'izao hoe même ny fiangonana. Ny fiangonana ao a. Ny faiseur d'opinion ao anatin'ny fiangonana. De lasa complice involontaire ny zavatra mitranga eo amin'ny firenena. Rehefa mahazo 4-4 zalahy, fanampiny isam-bolana de mikatona amin'ny vavany. Ah oui. Hatrany amin'ny fifidianana filoham-piangonana vitan'ny politika nanomboka tamin'ny andron'ny Ravalomanana no ni-intervenir sy ni-intervertir ny choix-n'ny mpino. Oui. Mi-intervenir sy mi-intervertir ny choix-n'ny mpino. Saropady ao ny zavatra lazaiko andrany, kanefa naizanona zany. Amin'iny cas iny, aza posena, aza excitena hamoaka porofo. Fa matoa miteny an'izany zavatra teneniko zany dia fantatro fa misy zany ary misy. Misy olona ho afa baraky eto raha excitenareo am'zany a, fa tsy hanao an'izany satria tsy fombako ny manenjika mpitandrina, fa raha andià Ravalomanana indray aloha de fombako ary ataoko. Betsaka ny zavatra tsy mety nataon'iny rangahy iny na hatrany amin'ny fiangonana azy. Aza excité na hamoaka porofo na hamoaka zavatra mba tsy hampanahirana ho anareo mpanohana ny Ravalomanana. Na hatrany amin'ny fiangonana raha ho aho. Izay no mahatonga ny satria ianao rehefa grand par la pensée, satria ianao rehefa grand par la matière grise de tsy midika zay hoe automatique ianao mpanambola. Eo zany no misatra ny machine tokony handeha normalement satria tsy ampy menaka le ato amin'ireto manana matière grise sy le hoe penseur malagasy. Dia matetika ihany koa voavidy ny mpanao politika, mpanambola izy ireo, na matahotra fotsiny zao izy noho ny fananany etika, ny gadra dia mandeha mikidana ny Saodia lôjia. Mampalahelo le zavatra mitranga. Mampalahelo. Isika zao ve amaranako azy, amaranako an'ity tratrasika ity. Araky ny lazaiko tany amin'ny voalohany, ao amin'ny stadiny fahatezerana ve tsika? Sa ao amin'ny stadiny
malahelo. Efa nilaozantsika lavitra be ny stadin'ny malahelo vao nanomboka ny fanadihadiana an'Andriamanitra Ray aman-dreny Audran Razanakavelo. Fa nanomboka taiza ny potika amin'ny fanajana Ray aman-dreny? Nanomboka tamin'ny 2009 toko. Ny fiangonana no mandeha manatona an'ireto belligérant anankiroa, André Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Fa tsy izy roa lahy no manatona ny fiangonana. Ka maka manontany hoe inona no tokony ataonay. Dia azahoany ny teny fahendrena. Ary raha nahazo ny ara ny teny fahendrena, nampiasainy ve? Notanterahany ve? Lasa ndray izy nikorontaniny ary napakitany. Ny violeny ny sainteté ny episkopaty eo an-tanimena. Ny zavatra tiako lazaina anareo dia tsotra be. Tsy ny vahoaka ihany no tompona andraikitra amin'izao zavatra mitranga amin'ny firenena izao. Fa isika menakavy. Tsy ny fiangonana ihany no tompona andraikitra amin'izao zavatra mitranga izao. Ka lasa hoe dernier rempart. Ny fiangonana ny dernier rempart sao nefa tokony ho premier rempart. Tsy fotoana amin'ny fieritreretana izao, fa fotoana fandraisana didy. Hoy amoaly tamin'ilay officier supérieur zay. Ianao ne officier supérieur ama? Tovariana matory. Tovariana miafina. Tovariana mifatahorana. Saudélogue. Expert mihitsy zany olona zany, ary voatera tsy maintsy miteny azy. Zavatra maro ny azonao atao. Na dia aty ivelany ary ianao. Dia eritrereto amin'izany dia gangrène na le aretina mahazo amin'ilay firenena. C'est une acécurose générale. Voilà. Antsoin'Andriamanitra tsika hidina hitahatsika. Dia nilazaiko anareo hoe ankinona amin'Andriamanitra tanteraka ny zavatra lazaintsika androany. Satria manahirana ny zavatra mitranga. Kufinieri nau au bandetsureira ka anayo mitinya nau afenui tantera ka kufinieri nau au bandetsureira ka Pinamira nau tuturo chiaro Tima e panino nino noraziana Panieri nauregiani Nuva mapatavakai Sia enu yana Della Milano tuturo Tima e panino nino
majestia delusiana. Kafinuita pena ka, kusingeri na uramu, pametuira ka, palayo tinyanamu, kafinuita pena ka, kusingeri na uramu, pametuira ka. Si maeva nino nara seana, Marieri naule yani, Mama patazaka, Lama Jessia Eluya, Enamira na tutuya. Si maeva nino nara seana, Marieri naule yani, Mama patazaka, Lama Jessia Eluya. Eto zao dia hitako tena flagrant be. Za tsy miteny hoe arao na hoe tsy arao. Tsy fanerena le mifanaraka eto tsika hoe manaraka anareo na tsia. Zavatra tena mahagaga zany dia zao hoe ny raha alefantsika eto matetika dia misy thème na misy tandrona tena tiana hotratrarina ary mesazy tiana ampitaina. 250 mahery tsika teo dia nihiriniry tsika fanahy io midina ianao. Tsy atao hoe hitsarana na
tsara olona ary malagasy io. Ny herin'ny vavaka tsy azonao eritreretina fa mahavita manova zavatra ny herin'ny vavaka. Tena atoroko zany ary lazaiko aminareo. Raha nandeha ny fitsarana fitoriany Ngamamy Ravatomanga, ny zanany moa zany Lova Ravatomanga sy Ngaka Betokotany, dia nangataka dommage et intérêt jusqu'à 20 000 € izy mivady. Tsoloko amintsika menakavy, zaho tsy miteny hoe tsy manana, fa sarotra ny ahitana sy ny azahoana 20 000 € aty a Frantsa aty. Azafady. Na ny honoraire-ny avocat zay numéro 1 ao anatin'ny barreau aty a Frantsa dia nanahirana ary tena sahirana ny saina mivady hoe ahoana ny fomba hitondrana an'io, ahoana ny anaovana an'io. Ny vavaka no nanova ny zavatra rehetra sy ny zavatra niseho. Ny vavaka tamin'ny mpanampy, tamin'ny mpanome maimaimpona, tonga dia narotsaka tany amin'ny avocat amam-polony. Mbola manararaotra ny fisaorana an'izy ireo. Nanova zavatra ny vavaka fa toera maheno hiram-pivavahana ianao. Alina manokana zao dia nihaino hiram-pivavahana ny tena. Eo zay mivady. Da tsy maka koa any amin'ny fandriana eo dia mivavaka ihany koa manararaotra. Tao anatin'izay nahitako an'ity éditorial ity hoe irery son éminence monseigneur Audin Razanak'olona. Marina fa misy miteny mitsangana ianao Fleury Rakotomalala, miresà ny momba io sujet io, na dia zavatra farany tao anatin'ny saiko androany, programako androany, dia novaiko tanteraka ny vavaka mandova ny zavatra. Fa izao nolazaiko zay satria hitako loatra l'izy eto 193 tsika zao, teo tsika 245. Tsy lasa lavitra tsika raha tsika mieritreritra hoe misy olona anankiray zay manko tena mieritreritra ka dada mihitsy le tany. Tena fa zao efa manomboka nuanceny le tsy fitiavany an'Andriamanitra. Fa manomboka nuanceny. Toy izako hoe misy avancé lera namana. Fa tsy isika. Sao dia mieritreritra nareo hoe Fleury Rakotomalala no tena mahavoa. Non, diso any tompoko. Tsy moramora no miveriny eto in-telo isan-kerinandro miaraka aminareo ary miresaka aminareo. Mametraka cohérence hatrany amin'ny zavatra nitenenina tany amin'ny voalohany ka jusk'androany. Tsy vitan'olombelona zany tompoko. Miala tsiny any tompoko. Tsy vitan'olombelona zany. Taontsika hivavaka ary apetrakintsika ampelantanan'Andriamanitra ny firenentsika. Apetrakintsika ampelantanan'Andriamanitra koa zany ray aman-dreny Audin Razanak'olona zany satria mahafony aina.
Lazaiko ary ho tantaraiko eto ny zavatra mitranga sy ny tena tokony ny zavatra mitranga sy ny zavatra eritreretin'ny Eglizy ho an'izany firenena malagasy izany. Anatin'ity hery ity isika dia samy manao vavaka mangina, mivavaka ho an'ny firenena ary mivavaka ho an'izany ray aman-dreny izany. Tao ary tompoko, samy tahin'Andriamanitra. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, Jesosy ô. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Dia Bitului Tuantanana Bifiaca Tubu Yandioniait Rufani Rinau Ise Wamiku Hitia Bitului Tuantanana Bifiaca Tubu Yandioniait Rufani Rinau Ise Wamiku Avoiko anao ny aiko, Jesosy ô. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Simbi fiainako utuiri fana titaveluma ruduficuret reofikiasa tumpoa pita kwen wantana avoiko anao ny aiko, Jesosy ô. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, Jesosy ô. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Tsy afeniko fa
Rehefa mandeha zay iry zay tena tsy afeniko amintsika fa tena tohana ary tena rehefa mivavaka ka tena hoe tena te hifandray akaiky amin'Andriamanitra dia tsy maintsy alefako izay hira izay. Ary anisan'ny hira tena manohana ny foko manontolo izay hira izay satria tena rehefa mandeha zay tena tsapako fa mahantra ara-panahy ilay fireneko. Mahantra ara-panahy hoy aho satria tsy moramora anie ny mieritreritra an'izany hoe olona roa, telo, efatra de misy tiako tenenina zany eo Andriamatoa Andry Rajoelina Mamy Ravatomanga sy ireo manodidina azy. De misy gropona miaramila, gropona officier supérieur tsy manan-katao afatry ny mamitraka ny hegemonie, fanitsakitsahana zany, fanambanimbaniana, fanandevondevozana, fanerena amin'ny alalan'ny force sy ny fampitahorana amin'ny fanagadrana ny malagasy. De misy ireto mpitsara men'Andriamanitra vitana nianatra de lasa bras armé an'ireto tsy voalahara. Miala tsiny aho fa teny tsy tokony tenenina zany raha ohatra hoe mpiandrandra sy mpanompon'Andriamanitra ianao. Kanefa hifonako re tompoko ao. Mafy loatra ary tena mafy mijery anao omaly maka sary le fianakaviana fa niditra hôpitaly, ny mamany sy ny dadany izy teo. De jereko tsara le support fipetrahana sérum iny. Ny loko fotsy tam'izany andro niarafesina am'le sérum sisa no nipoitra. Anaisam-bava zavatra nimetraka. Samby natsiaro ary samby nahita hoe any amina hôpitaly, amina toeram-pitsaboana malagasy any Madagasikara dia misy amina Simoana Rafitra no matory. Eo anatrehan'izany zavatra rehetra sy mitrango zany de tena tsy afenina. Na mafy toy ny inona ary ianao, na mafy toy ny inona ary ny fonao, na mafy toy ny inona ary ny finoanao, rehefa miangona ao anatin'ny lohanao zany, ao anatin'ny vavaka de tsy zakan'ny fanahinao. Asa nareo raha efa tonga tam'izany stady zany na tsia, fa tsy zakan'ny fanahinao zany. Ny fo eo ihany, fa ny fo sy ny fanahy mitambatra ao anatin'ny alahelo fa tsy hakiviana. Ny an'ny sasany manko ny alahelo de lasa fahakiviana. Zay no mahasamy hafa antsika eto amin'ny fandaharana akama amin'ny hafa. Amin'ny fametrahana ny mahitsy fa tsy hoe andeha hitsampy any amin'ny hazo tsy fantatra ka vao mainka hanimba an'le firenena indray. Heloka be vava ho antsika zany. Ampizarako aminareo zay satria mety gaga nareo niataka indroa teo satria tsy zaka le izy tompoko ary
Ia, favaka amin'ny malagasy reto tsika. Tsy zaka le izy satria tsy sasatra ary tsy indray mandeha na indroa no voafitaka le malagasy. Fa matetika. Ary raha mba misy mpitondra hoe mieritreritra ny mametaka ny malagasy, tsy anjarako miteny hoe iza, fa sady voaompa ny voaozona. Tsy fantatritsika malagasy akory hoe ity neny lalana tsy fanomezan-tsiny zany tompoko satria ny mpamitaka de avy mahery vaika. Hiditra amin'ny ny éditorial FDB antsika faharoa tsika de ny hoe le cardinal tentait d'apaiser la situation déjà irréversible. A-t-il lâché l'archevêque d'Antananarivo en allant accepter l'invitation de André Rajoelina? Ny amaliko an'izay zavatra de zao no alohan'ny teny idirako amin'ny tena votoatany de hanozaraiko roa mihitsy ny fampahafantarana ny hetsika sy ny momba an'izany atao hoe Eglizy katolika izany. Tadidio fa ao anatin'ny Eglizy dia misy na ny firaisambehan'ny katolika zany de misy an'ity le atao hoe centre fa conférence épiscopale zay antsoina hoe conférence épiscopale de Madagascar. Ao anatin'ireo ny évêka, ny diocèse maromaro na ny archidiocèse zany sy ny diocèse maromaro zay misy ao Madagasikara zany no mivondrona ka ao anatin'io no mivoaka matetika ny communication momba ny raharaham-pirenena ataon'ny Eglizy. Ny teny atao hoe ny soratra na ny essai nataony Ketakandrina Rafitsonina, raha tsy diso izy ity no ao amin'ny Transparence Internationale, raha diso de ahitsy tompoko fa tsy voatery ho fantako daholo ny rehetrarehetra. Atao amin'ny zavatra soratany ato izy paru dans l'Afrique contemporaine en 2014. Et imaginez-vous si encore la contemporanéité de son ouvrage tient encore la route. Ary mbola mitombona. Paru en 2014, numéro 251 de l'Afrique contemporaine, page 69 à 92. Zay ny tenenako antsika hoe rehefa milaza zavatra ianao de illustreo amin'ny zavatra voasoratra fa tsy miteniteny foana arakarak'izay sentiment mivoaka amin'ny vavanao na mivoaka amin'ny fonao. Je cite, sinon je lis. Dans les conflits qui secouent l'Afrique, l'Église doit être un arbitre dont l'impartialité ne doit pas être mise en discussion. Tsy dikevitra zany ny impartialité-ny fiangonana ao anatin'ny arbitrage ataony Ramatoa Ketakandrina Rafetson. Les prises de position de l'évêque se doivent d'être impartiales vis-à-vis du pouvoir politique et des idéologies de différentes formations à caractère politique ou tribal. Mbola namafisiny ihany hoe
na inona ny pouvoir politika, na inona ny idéologie, na inona ny fihetsiky ny tribu anankiray, na ny formation politique anankiray, dia les prises de position de l'évêque, sinon de la conférence épiscopale de Madagascar, se doivent être impartiales. Une telle impartialité devrait lui permettre d'être en position favorable pour dénoncer les abus de ce même pouvoir, ainsi que des manipulations du peuple par certains politiciens, et défendre avec énergie les petites gens. Et défendre avec énergie les petites gens qui voient impuissants leurs droits foulés aux pieds. C'est ce qui se passe exactement en Madagascar. Les petites gens. Araka ny ataonareo an'ireny madinika ireny no ataonareo amiko. Manana obligation zany ny église mitsinjo ny ory, ny malahelo, ny mahantra, ny tsy aninona raha izay ny ilazana azy, les petites gens. Petit ianao na petit ianao rehefa foulé au pied droit-nao, ny taninao no alainy Asgarali na Rajabali, etc. Mitory ianao, mbola misy mpitsara mahavita mamadika amin'ny fitsarana, ny didiny mivoaka avao, satria azahoany 4x4 amin'ilay be, villa amin'ilay be, zay hors norme amin'ny karamany rehefa calculena ao anatin'ny 100 ans. Lala-mpivady amin'izany e, tsy tononiko ny anarany. Malala-pitsara amin'izany maro. Tokotany, voiture de luxe, 4x4, double cabine, ny akanjo, ny kiraro, n'inona, ouai matete. Allez voir leur salaire. Miova ny didim-pitsarana, lasa ny karana ny tany. Nefa ianao, nandritra ny trois génération, natory sy ny galabona tamin'ny tany io. L'histoire de Madagascar est parsemée de crises politiques, c'est vrai, accompagnée de crises sociales et économiques qui ont mis à mal la construction de l'État et compromis l'institution d'un système démocratique. Et nous, tsara, ny akabeazan'ireto olona sy teny eto rato dia katolika daholo ary niezaka nametraka ny hoe ahoana ny tokony inona mihitsy no tena hoe antony sy fotony izao crise rehetrarehetra. Razafy ny mpianana en 1993, Ravalsan en 1994, le père Urfer, c'est le roi de Valmanon, en 2010, Randrianza en 2012. Zao hein? Raha tiziko ty zavatra vakiako ety, dia lasa manao, misy indray nanao hoe anao éloge ny ramatoa, ketakandrina ny tenako. Fa zao, ity no zava-dehibe tena hoe atao anatin'ity zavatra sorafana ity dia zao. L'action catholique, hein? L'action catholique repose sur la doctrine sociale de l'Église, qui
selon la définition du pape Jean-Paul II, qui, selon la définition du pape Jean-Paul II, n'est pas une idéologie, et c'est vrai, je l'admets, mais la formation précise des résultats d'une réflexion attentive. Réflexion attentive. Zanoué, ça demande naramas, nous sur les réalités complexes de l'existence de l'homme dans la société et dans le contexte international, à la lumière de la foi et de la tradition ecclésiale. Son but principal est d'orienter le comportement chrétien. Nawar. L'action catholique repose sur la doctrine sociale de l'Église. La zenzeia. Défendre avec énergie les petites gens. Sorry, Ulla. Sarotra ary anisan'ny tena hoe sarotra. Eny fa na niasan'ny premier ministre ato. Tsy sarotra mihoatra amin'izany atao hoe asana pretra na archevêque amina diocèse anankiray ary ianao ny filohany indrindraindrindra Fahatananarivo. Sarotra izany hoe filoham-piangonana. Ohatra takan'ny pasteur Ami zao. Voaterisme conjugué mandefitra amin'ny fanapahan-kevitry ny laïque zay voafatotry ny politika ao anatin'ny zavatra ataony. Tsy afeniny izany satria noprogramena tanana voaozona no nametraka an'ireny laïque any anatin'ny sehatry ny fanapahana amin'ny ambony ao anatin'ny fiangonana izany. Tsy midika hoe hafa ny protestant ny fisehony dia hafa ny katolika. Tsy izay dia izy. Fa ny tanjona lalan'ireo dia ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra no lehibe indrindra amin'ny zavatra lalana andanany amin'ny alalan'ilay hoe à la lumière de la foi et de la tradition ecclésiale. Ny zavatra mitranga nefa dia zao. Miezaka ny mpino anodina ny pretra, anodina ny mpitandrina. Au lieu de hoe ny mpitandrina na ny pretra no miorienté an'ilay chrétien any amin'ny fomba fitondran-tenany sy ny fifandraisany amin'ny mpiarabelona ary indrindraindrindra ny fifandraisany amin'ny fiangonana sy ny zava-mahasoa amin'ny firenena. Eo tsika miainga. Adidy ary andraikitra ary efa ao anatin'ny serment na ny mission na mpitandrina na pretra encore moins hoe encore pire hoe archevêque zany takan'ireny ry Audon Razanak'olona ireny. Hoy aho tamin'ny vaky-moaly tsy mitrahatra mandray olona ireny olon'Andriamanitra ireny. Ary 8.9 isan-jaton'ny olona raisiny dia ny fitarainana amin'ny tsy fananana vola, tsy fananana asa, very asa. Ny saram-panambadiana noho ny tsy fananana, matianaka noho ny tsy fananana, mitaraina ara-panahy any amin'ireny pretra ireny. Inona ny zavatra mitranga?
voasikosika ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ireto olona voasafidy amin'ny zavatra sy misiona tokony hatrehiny amin'ny firenena. Ianao tsara? La conférence épiscopale de Madagascar souvent publie des communiqués face à une urgence, adresse des lettres pastorales aux paroisses et publie des lettres à la nation. Manao an'izany l'Église, manao an'izany ny fiangonana. Zao a, andraikitry ny pretra ny mihaino, andraikitry ny pretra ihany koa ny miorienté hoe ity ny lalana, ity ny zavatra tokony atao. Inona ny zavatra mitranga? Voatery mangina ireny pretra ireny, voatery manao lalana hafa ireny pretra ireny no mifampitahorana amin'ny alalan'ny famonoana, amin'ny alalan'ny fanagadrana, amin'ny alalan'ny famosaviana. Oui, misy zany tompoko, misy zany. Maro loatra ny malagasy maty amin'ny fomba tsy mazava amin'ny zavatra mitranga amin'ny firenena. Raha androany mandray anao ve ny ray aman-dreny razanak'olona hoanao? Mitaraina aminy ianao momba ny raharaham-pirenena, miaraka maka sary aminy ianao, raisiny tonga ao aminao ao aminy ny ambassadeurin'ny Frantsa. De cela fait de lui un fomenteur de coup d'État. Androany Fleury Rakotomalala mihaona aminy, mifampiresaka aminy. De cela fait de lui ve hoe nanohana ny Fleury Rakotomalala izy tamin'ny 2012. Raha niezaka nanao ny orientation tokony andanan'ny firenena tamin'ny 2009 de midika ve fampanonga-panjakana izy tamin'izany? Nisy hevitra anankiroa anampitandrina na pretra mifanipaka teo. Mais cela ne leur fait pas qu'ils deviennent des fomenteurs de coup d'État. Firy mpanao politika miezaka sy manjono mamitaka mihitsy ary. Anisan'izany Andry Rajoelina, an'ireny ray aman-dreny ireny. Tena nilainy Andry Rajoelina ho fantatry ny malagasy tamin'ny 2009 fa miaraka amin'ny ray aman-dreny Audran Razanak'olona. Nefa na indray mandeha aza, ne serait-ce que publiquement, tsy mbola naheno ianao hoe ka ny tenin'ny ray aman-dreny Audran Razanak'olona hoe atsika io toanantsika. Tsy mbola nisy zany. Zay niteny an'izany de mamorona. Zao a, amin'ny alalan'ity le conférence épiscopale ity, amin'ny alalan'ity le mission ho an'ny pretra ity dia lazaiko aminareo tsy afa-manoatra. Indrindraindrindra moa fa niampy ny tenin'ny papa tamin'ny nandalo teo izy hoe tokony hanao politika mihitsy ny pretra ary tsy tokony hijery fotsiny ny fahantrana endemika eto amin'ity firenena ity. Oui. Tena izay ny papa
ray masina tamin'ny nandalo teto Madagasikara. Ka midika ve zany hoe raha manome orientation ny fiangonana, tsy mihaino ny filoham-pirenena. Nazava be tamin'ny 2009, mbola tsy nangotragotraka akory ny zavatra nitranga. De efa nitenenin'ny fiangonana, tenenin'ny eglizy manko plutôt, Marc Ravalomanana hoe ovainy ho premier ministre anao de misokafy ianao amin'ny opposition. Inona ny zavatra natao? Vao maika nataon'ny Charles Arabe Mananjara indray ny premier ministre. Oui, satria izy inona nandraisina izy de hoe forcén'ny katolika inome katolika premier ministre. Tany amin'ny tsy zavatra tena nalehan'ny fandehany no navoaka an'le olona. Asa inona ny sofina nihaino an'le archevêque tao na le monseigneur tonga tao? Sofina tsy haiko. Zao re olona nanakany amin'ny fampiantsoana nataon'ny Andry Rajoelina ny cardinal. Tsy fantatritsika zay resaka tao fa ny zavatra hita de ohatran'ny akoho voakapoka Andry Rajoelina mivoaka tao ka nanomasina ary mbola nijanona anjola ary rehefa tena nodinihana izy de tena hoe nampalahelo ary tena voadona mafy raha namana. Ny katolika ihany mako, zay kosa aloha de tsy afenina, no manana fiteny tsy misarisarina na tsy misafosafo feno fiatsaram-belatsy fa miteny mahitsy. Averiko amin'ny fiteny mahitsy tsy misarisarina fiatsaram-belatsy na hoe diplomatie, si l'on peut dire, fa ny zavatra hita de ohatran'ny akoho voakapoka Andriamatoa Andry Rajoelina. Azon'ny eglizy natao mihitsy anie, azon'ny cardinal natao mihitsy anie ny tsy nakany amin'ny Andry Rajoelina. Fa i Andry Rajoelina ny tokony anatona azy ireo. Zay no izy. Fa saingy zao nanana ny teny tokony ho teneniny koa ny cardinal eo anatrehan'ny zavatra mitranga. Ary anisany mino ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Anisany voateny tao ny hoe tandremo ny miady amin'ny eglizy fa ny eglizy dia tsy anaiky lembena. Io no nahatonga ny teny hoe raha say Andry Rajoelina sambory ary monseigneur Audon Razanakolo. Olona roa ihany tao amin'ny tantaran'ny Madagasikara no natao ankety tany an-tranony na tany amin'ny toeram-piasany. Ny voalohany de Andriamatoa Ravatomanga, rehefa tonga taty ny tany Madagasikara ny mpitsara frantsay. Non, ny DGID, ny Bianco nanao ankety azy de tany an-tranony. Faharoa, monseigneur Audon Razanakolo. Gilbert Rarzatovy le tiako tenenina tary aloha fa zay vao tafaverina le izy. Faharoa, monseigneur Audon Razanakolo. Toute proportion et tout dossier gardé. Samy hafa mihitsy ny dossier-n'ireo olona. Zao ry mpitondram-panjakana ny zavatra teneniko aminareo. Raha mandray olona manjatony zany manomboka zao ny ireto pretra na mpitandrina dia tsy maintsy voatery manontany. Tokony mitady teknika nareo
ahafahana maka raha an'le olona de ahafantarana hoe tsy hanonga-panjakana ity olona ity. Tsy maintsy anontanianao zany zay olona miditra anao: sao de hanonga-panjakana? Sao de c'est évident ve zany? Zay le antsoiko am'le teny psychologique hoe c'est une quérulence maladive, une revendication délirante si l'on peut dire. Milaza i André Rajoelina zao fa fandriampahalemana no isian'ny filatonana sy ny fampandrosoana. Fa taiza le rino nahita an'izany tapoka teo? Adinony sady ve ny tamy 2009? Adinony sady ve ny tamy 2018 ka nanonganany an'i Gaël Radjonary Mampelona? Mba nankaiza ny ankety momba an'le gendarme nitifitra iny zao? Il y a trop de mensonges en la matière. Vakio ity zavatra nosoratan'i Ramatoa Ketakandrina Rafiotsaonina ity. Fanao veloma aminareo aho. Eno na de hatramin'izao ary mbola tsy nisakafo tokoko. Lady ny andro. Veloma mandram-piaona, samby ho tanian'Andriamanitra isika. Andefa n'ity hirany tsy haiko izy ity any Andro any izy ity ho alefako amintsika de hita eo. Hitantsika eo ny fandehany matavy samby ho tahian'Andriamanitra. Tsoaka daholo indray zao le te ho lany davara. Veloma daholo. Mandram-piaona daholo a? Ratsy be le feo fa de